Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Romanina, toko 4. Inona ary no holazaintsika ho efa notsapan'Abrahama razabeny Jiosy? Raha ny asa vitan'Abrahama no naneken'Andriamanitra azy ho marina, dia nahazo nirehare i Abrahama. Tsy izany anefa no toe-javatra eo anatrehan'Andriamanitra. Fa inona tokoa moa no voalazan'ny soratra masina? Nino an'Andriamanitra Abrahama ary nankatoavan'Andriamanitra azy ho marina izany. Tsy azo heverina ho fanomezana ny karaman'izay manao ny asa, fa heverina ho toy ny trosa izay tsy manao asa nefa mino an'ilay Andriamanitra mahatonga ireo ratsy fanahy ho marina, dia izany finoana izany no hiheveran'Andriamanitra azy ho marina. Toy izany no ilazan'i Davida hoe: sambatra ny olona raha tsy ny asa vitany no heveran'Andriamanitra azy ho marina. Sambatra ireo navelan'Andriamanitra fahotana sy nofohanany heloka. Sambatra ny olona tsy hitanany tompo heloka. Ho an'iza moa izany fahasambarana izany? Ho an'ny voafora ve sa ho an'ny tsy voafora koa? Voatsiahiko teo ny tenin'ny soratra masina hoe: ny finoana no nankatoavan'Andriamanitra ny Abrahama ho marina. Arahoana izany? Tamin'ny Abrahama efa voafora sa fony izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa fony izy tsy mbola voafora. Fa ny famorana dia famantarana no raisin'i Abrahama taty aoriana, ho toy ny tombo-kase manamarika faneken'Andriamanitra ho marina izy, satria nino? Dia fony izy tsy mbola voafora. Koa tonga rain'izay rehetra tsy voafora i Abrahama, dia ireo tsy voafora nefa nino ka neken'Andriamanitra ho marina. Sady tonga rainay voafora ihany koa, dia izahay sady voafora no manara-dia an'Abrahama razanay, izay efa nino fony tsy mbola voafora. Nampanantenain'Andriamanitra fa andova izao tontolo izao i Abrahama sy ny taranany. Tsy noho izy ireo nandala lalàna, fa noho izy ireo nino ka neken'Andriamanitra ho marina no nahazony izany fampanantenana izany. Raha ny fanatanterahana ny lalàna no nahatonga azy ireo ho mpandova, dia ho poakaty ny finoana ary ho foana ny fampanantenana. Fa mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra ny lalàna, ka raha tsy misy ny lalàna dia tsy misy koa ny fandikan-dalàna. Noho izany dia avy amin'ny finoana no ahazona ny fampanantenana, hany ka fanomezana azo antoka ho an'ny taranak'Abrahama rehetra. Tsy ho an'izay mandala ny lalàna ihany, fa ho an'izay mino tahaka ny nataon'i Abrahama koa. Fa raintsika rehetra i Abrahama, araka ny voalazan'ny soratra masina hoe: nahatonga anao ho raim-pirenena maro aho. Eny, raintsika rehetra izy eo anatrehan'ilay Andriamanitra ninony, dia ilay Andriamanitra mamelona ny maty sy mampisy ny tsy misy. Nananteny Abrahama na dia tsy nisy anantenany aza, ary dia nino fa ho tonga raim-pirenena maro, araka ny voalazan'Andriamanitra taminy hoe: ho tahaka izany ny taranakao. Tsy naleny finoana i Abrahama raha nanjinika ny tenany izay namany maty, fa efa tokony ho 100 taona izy tamin'izay. Ary koa raha nandinika any Sara vadiny izay tsy afa-niteraka intsony. Tsy very finoana ny amin'ny fampanantenana izay nataon'Andriamanitra i Abrahama, fa vao maika aza nankahery azy ny finoana, ka dia nanome voninahitra an'Andriamanitra izy, sady natoky mihitsy
fa izay nampanantenain'Andriamanitra dia ain'Andriamanitra tanterahina. Izany no nankatoavan'Andriamanitra azy ho marina. Tsy ho an'i Abrahama ihany anefa ilay voasoratra hoe nankatoavan'Andriamanitra azy ho marina, fa ho antsika koa dia isika mino ilay nanangana an'i Jesosy Tompontsika ho velona avy tany amin'ny maty, fa natolotra ho faty noho ny fahotantsika i Jesosy ary natsangana ho velona mba hahatonga antsika ho olo marina eo imasin'Andriamanitra.